Azafady indrindra tompoko. Misy baiboly adino ity amin'ny anarany Raparson Emilienne. Sao dia mba ato ny tompony azafady indrindra. Misy valopy misy vola ato anatiny. Raparson Emilienne. Saotra indrindra.
roapolo amby roa arivo. Alahady faharoa manaraka ny Trinité izay natokana hitorana ambavaka ny sekoly FJKM. Mbola ianantsika ibanjinantsika ilay lohahevitra hoe manapaka ao amin'ny fahefany ny tompo. Andeha ataontsika ny hira jobily dia ny sampana mpanazava stily no mitarika antsika ao anatin'ny fanompam-pivavahana. Seja na
ho aminareo anie fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia hiarakovaka itsika eo am-pitsanganana ny salamo 5:1 ny 14 ka hatramin'ny 15. Salamo 5:1 ny 14 ka hatramin'ny 15. Rehefa vita izany dia ataontsika ny hira FFPM fahatelo. Mitadiavany Jehovah sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany, tsaroviny ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagana sy ny fitsarany vavany ary vavaksika irenay malala ny an-danitro misaotra anao izay efa mbola tafavory eto amin'ny tempolinao masina indray amin'ity lahady ity ahafahanay midera mankalaza misaotra sy mioby ny anaranao indray. Ireo namanay izay mbola mikasa ho tonga eto dia ianao any ny tantana ny diany ary ny fanahinao masina hitoetra eto aminay amin'ity fotoana ity. Sokafo ny fonay andray ny teninao ary ampio izay hanome ny voninahitra anao amin'ny hira, vavaka ary ny fiainonany afatrao. Satrinay tokoa tompony anakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao mpianatra ao fa izay manao hoe Rainay ô izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny olona sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ho voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Izao tsika dia tonga amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora. Iomanantsika ny amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora hira 8:valonjato andininy voalohany ihany. Eo antratranahy Jesosy dia mahafinaritra fa ny hafa mampahory ka tsy mahasambatra. Andininy voalohany ihany eto antsika dia iroso amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora.
sampana sekoly alahady a dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manolotra ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana natokana aho a ho an'ny tanora sy ny ankizy izao dia miangavy an'izy ireo isika hitsangana sy ny fianakaviam-be ny sekoly alahady ny mpampianatra sekoly alahady braon sekoly alahady ny ray aman-dreny ny sekoly alahady hivavaka isika misaotra anao izay Andriamanitra fa mbola namindrano fo izahay ka afaka iaino ny teninao ny fanahy masina no angatahinay anazava anoro hitarika ary handray ny teninao ato am-ponay amin'ny anaran'i Jesosy amen sokafantsika ny baibolitsika araka izy ao amin'ny Salamo 7:1 andininy 1:20 Salamo 7:1 andininy 1:20 rehefa hita itsika izany dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Tompo no iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao amen afaka mipetraka ianareo aiza ondraka izy ny iraketantsika ny tenin'Andriamanitra ao am-potsika rehefa rakentsika ao am-potsika ny tenin'Andriamanitra dia tsy manina intsontsika tsy manita intsony rehefa tsy manota intsontsika dia lasa manana an Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana eo amin'ny fiainantsika rehefa mitahiry ny tenin'Andriamanitra atao am-potsika isika dia mankatoy ihany koa ny didy sy ny fananarana ataon'ny dada sy neny satria dada sy neny moa ny iny dada sy neny ny solotenan'Andriamanitra eto amintsika andeha averintsika raka izy ilay tenin'Andriamanitra teo eny ary atao poko ny iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao ataony zoky hira ilay izy dia jerenareo tsara ilay fihetsika ataony zoky dia rehefa avy eo dia averinareo ilay hira miaraka amin'ny fihetsika dia rehefa avy eo indray zoky manao fihetsika dia ilay arakaraka ilay fihetsika ataony zoky no hira ataonareo izay ao ary ato am-poko no raketiko ny teninao mba tsy hanontako aminao averitsika ilay izy ato am-poko no raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao ao ary hoe mitsanganareo dia ataonareo ilay hira ilay fianakambiny-be ny sekoly alahady teo ao ary ato am-poko no raketsiko ny teninao mba tsy hanontako aminao anao fihetsika amin'izay ahako dia izay fihetsika ataoko ny hira ataonareo eny ary raka izy sika rehetra dia iriko mba hirakitra ny tenin'Andriamanitra ao am-potsika tsika manana anjara mofinaina vakiana isan'andro ny zarana an'izany karatra izany tsika tsirairay avy ireo dia mety eza hitahiry ny tenin'Andriamanitra ao am-potsika tsirairay avy hivavaka isika misaotra Andriamanitra raha mbola afaka nahazo ny teny avy aminao izahay ny teninao izay miteny aminay fa ato am-ponay ny iraketanay ny teninao mba tsy hanontanay aminao ankehitriny izay Tompo dia mangataka ny fanahy masina fahanay mitahiry izay rehetra voalazan'ny teninao atao anatin'ny fonay dia mivavaka ary izay Tompo amin'ity andro an'ity ho an'ireo zandrikelinao izay hanao ny fanadinana CPE amin'ny talata
ianao hanolotsaina azy tompo, ianao hiara-noratra aminy, ary ianao hiatrika feno hamery tanjaka an'izy ireo ahafahany miatrika izany fanadinana izany. Dia apetraka aminao ireo ray aman-dreny izay mikarakara an'izy ireo, mihery tanjaka izy ireo, mihofatinoana ahafaha mikarakara izany. Dia apetraka aminao koa ny laza adina sy ny toerana rehetra izay hanaovan'izy ireo ny fanadinana. Apetraka eo feno mba mipita tanànao koa tompo ny herinandro vaovao izay namenao. Ianao homba sy aro anay hatrany amin'izay rehetra alehanay. Angatanay amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Amen. Afaka mipetraka. Sy ny teny soratra masina isika arak'izay hitantsika ao amin'ny Isaia 10 andiny 120 ka hatramin'ny 430. Isaia 10 andiny 120 ka hatramin'ny 430. Amin'ny anaran'i Jesosy, eny Jehovah tompony maro, hamely azy amin'ny kotopi, tahaka ny namely azy amin'ny midiana teo ambatolampin'ny Horeba. Ary nitsoran-kazo ny angenany ambony ranomasina, ka hatsangany tahaka ny fanaotany Egypta. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka eo antsorika ao ny entana, ary ny bavitondra no afaka mivozonao, ary ho tapaka ny bafitondrana noho ny fiatavezana. Inzao tonga any Ayaty izy, mamaky any Migrony izy, ary mametraka ny entana ao Mikimasy. Mimotra ao Akadilalana izy, ao Geba isika no handro hoy izy. Mangovitry ramo, mandositry kiben'ny Saoly, mikika mafy ry zanaka vavin'ny Galima, mampandry sofina ry laisy, indrisy ry ananota mahatso, lasa mandositry madimena. Ny mponina ny Gebina no mitondra ny entana mandositra, anio izy mbola mitoetra ny Noba, manisitra ny tanàny manambana ny tendrombohitra ny Ziona zanaka vaviny, dia ny havon'i Jerosalema. Indro Jehovah tompony maro, manapaka ny ratsa madinika amin'ny herin'ny matahotra, ary izay mitsoaka lava no voakapa, ary izay avo no ahetra. Ary kapain'ny vy ny ala mikirindro, ary Libanona ny ala makin'iray mahery. Mbola ho tohizantsika ny famakena ny teny soratra masina, izany dia hitantsika amin'ny Romanina 7:10 ny andiny 1 ka hatramin'ny 7. Romanina 7:10 ny andiny 1 ka hatramin'ny 7. Aoka ny olona rehetra samy manaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia azo fahamelohana, fa ny mpanapaka dia tsy mba atahotra ny manao tsara, fa ny manao ratsy ihany. Ary ny tsy atahotra ny fahefana va no tianao, ataovy ary izay tsara dia azo tera avy aminy ianao, fa mpanompon'Andriamanitra izy, ahatsara anao,
Fa raha ratsy kosa ny nataonao dia matahora, fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra, fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany, fa noho ny fieritreretana koa. Fa noho izany no andoavanareo volahetra, fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavatra izany indrindra ireny, mandoava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, volahetra ho an'izay tokony andoava-ketra, faditseranana ho an'izay tokony andoava faditseranana, tahotra ho an'izay tokony aditseranana, tahotra ho an'izay tokony atahorana, aza ho an'izay tokony ho atsaina. Filazantsara ny Matio, toko 7:20, andiny 7:20 ka hatramin'ny 20. Matio, toko 7:20, andiny 7:20 ka hatramin'ny 20. Ho vakiana eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary Jesosy nanantony dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomenay fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Ray masino. Mbola hiaraka hivavaka isika. Mbola misaotra anao izay Ray fa mbola voavaky taminay teo ny teninao masina izay tenin'ny fiainana. Mangataka ny fanahy masinao izahay mba hitoetra ao amin'ny mpanomponao izay torizany teny izany aminay, ary ao aminay ihany koa mba ho mpiaino mpankatoy izahay fa tsy mpiaino fotsiny ihany. Izany vavaka izany Ray dia atao amin'ny alalan'ny anaranao irery ihany. Misaotra Ray. Amen. Mbola ampitombona aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isaia toko 10, ny andininy 220 ka hatramin'ny andininy
4 amby 30 ny soratra masina izay akantsika 4 amty anio ity. Raha mijery ny amin'ny fiandohan'ny toko 10 amin'ny ity Isaia ity sika dia maneho fa Andriamanitra dia manameloka ireo mpitsara sy ny mpitondra Israely izay nanao didy tsy marina sy tsy niaro ny mahantra ary nanao tsinotsinona ny kamboty ary nanararotra azy ka tsy faly tamin'izany anefa Andriamanitra ka nilaza ny anasaziana azy ary no tanterahan'Andriamanitra tokoa izany ka nampiasa ny fanjakana Siriana Andriamanitra mba anasaziny ny firenen'i Joda. Navelan'Andriamanitra amely ny firenen'i Joda sy Israely ny fanjakana Siriana. Ka rehefa nandresy Joda sy Israely Siriana dia nirehare izy, niavonavona. Ary zany anisan'ny zavatra tena tsy tian'Andriamanitra zany, ny olona miavonavona sy ny olona mirehare zany. Vokatra zany dia nandray fanapahan-kevitra indray Andriamanitra nilaza fa handrava ny firenena Asiriana. Ary mampiditra amin'izany indrindra ry havana ity perikopa izay voalahatra ho antsika amin'ity anio ity, izay maneho mazava ny amin'ny fahefan'ny Andriamanitsika io. Ka mipetraka ary ny fanontaniana hoe fahefana manao ahoana loatra moa ny fahefan'io Andriamanitsika io. Ny fahefan'io Andriamanitsika io voalohany mahavelo mpanantenana antsika. Ny fahefan'Andriamanitsika voalohany mahavelo mpanantenana antsika. Maro ny manam-pahefana izay mampanantena, fa matetika poakaty ny fampanantenana. Tsy tanteraka ny fampanantenana satria maninona? Voafetra ny fahefana. Fa ity manam-pahefana iray ity, le Andriamanitra vavahantsika io, ny zavatra rehetra ampanantenainy dia tanteraka avokoa. Satria eo an-tanany ny fahefana amin'ny zavatra rehetra. Zao no voalaza ao amin'ny andininy 420 sy 720 amin'ny Isaia teo. Eny Jehova tompon'ny maro amely azy amin'ny kotopi tahaka ny namelezany ny Midiana teo Ambatolampy Horeba. Ary ny tsorakazony engeny eo ambonin'ny ranomasina ka atsangany tahaka ny fanao tany Egypta. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka eo an-tsorokao ny entany, ary ny bao fitondrany ho afaka amin'ny vozonao, ary ho tapaka ny bao fitondra noho ny fahatavezana. Teny maneho fampanantenana velo zany ry havana. Teny manam-pahefana ambony zany. Ary raha miresaka Isaia eto hoe amely azy tahaka ny namelezan'ny Midiana teo Ambatolampy Horeba, dia mampatsiahy ny amin'ny famonjen'Andriamanitra ny Israely teo anatrehan'ny firenena Midiana. Ny Midiana, araka izay voalahatra any amin'ny mpitsara, ny Midiana dia firenena fahavalon'ny Israely, ary nampahorin'ny Israely ny Midiana nandritra ny 7 taona. Rehefa tonga ny fotoam-pijinjana dia tonga ny Midiana mandrava ny vokatry ny Israely.
ka niaina tao anatin'ny fahantrana vokatra zany ny Israely ary niaina ihany koa tao anatin'ny tahotra. Ary tamin'izany no namonjen'Andriamanitra ny Israely tamin'ny alalan'ny Gideona. Ary rehefa namonjy ny Israely tamin'ny alalan'ny Gideona Andriamanitra, dia nasehon'Andriamanitra miariary fa tsy ny herin'ny Gideona na herin'ny Israeliana no amonjena ny Israely, fa ny fahefan'Andriamanitra. Nanana miaramila 2,3 alina ny Israely, nefa mbola nangorohoro, mbola natahotra ifanandrina tamin'ny Midiana. Fa ina nefa ny zavatra nataon'Andriamanitra? Mbola betsaka loatra hoy iz'Andriamanitra io miaramila io. Mbola 300 ihany no ilaina hiady. Na ny 2,3 alina matahotra, fa ny 300 indray no hiatrika. Teo zany anehoan'Andriamanitra ny amin'ny fahefany lehibe, ary anehoan'Andriamanitra ihany koa fa tsy ny herin'ireo firenena reny ho entiny hiady na ny miaramila, fa ny fahefan'Andriamanitra. Ary zany no nampatsiahy Isaia eto, nampatsiahy ny amin'ny fahefan'Andriamanitra izay namonjeny Israely manoloana ny Midiana Isaia, mba hamelomany Isaia ny fanantenany ireo Joda ireo. Mba hamelomany ny fanantenany ireo Joda ireo no antony nampatsahivany zany. Ary tsy zay ihany, fa nampatsahy ihany koa Isaia ny amin'ny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely raha hiampitany ranomasina mena izy. Satria hiampitany ranomasina mena ny zanak'Israely, dia nanaraka tao aoriana ny tafoka Ezipsiana. Tsy nisy azo natao, fa ny fahefan'Andriamanitra no namonjena ny zanak'Israely. Izany no ampatsahivy Isaia mba hahatonga ny zanak'Israely eto, mba hahatonga ny Joda eto anana fanantenana velona amin'ilay Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra io. Ary Andriamanitra matoky io Andriamanitsika io. Amin'ny Andriamanitra matoky azy dia tsy mivadika amin'ny teny omena izy. Ny zavatra rehetra izay ampanantenany dia tanteraka avokoa. Ary hitantsika miariary zany. Nilaza ny mpaminany fa andefa ny Mesia Andriamanitra hamonjy zanak'Israely. Dia tanteraka tokoa izany tao amin'ny Jesosy Kristy. Nalefa ny Jesosy Kristy le Mesia, nanatanteraka ny fampanantenana izay nomen'Andriamanitra. Ary zany no amarin'ny Jeremia. Hoy Jeremia 2:30, indrisy Jehovah Tompo, indro ianao no nanao ny lanitra sy ny tany, tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao naninjitra. Ary tsy misy zavatra mahagaga izay tsy hainao. Ry havana malala, Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra manana fahefana lehibe io Andriamanitsika io. Mampanantena antsika famonjena izy, ary ny fampanantenan'Andriamanitra dia tsy tahaka ny fampanantenan'olombelona izay voafetra ny fahefana ka fampanantenana poakaty, fa ny fampanantenan'Andriamanitsika dia fampanantenana tanteraka. Ary tsy zay ihany ry havana malala ny fahefan'Andriamanitsika io, fa ny fahefan'Andriamanitsika io dia mahavonjy atsika. Ny fahefan'Andriamanitsika mahavonjy atsika. Ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 4:30 no miresaka ny amin'izany. Amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 2:30 Isaia dia
mitanisa ireo anaran-tanàna ireo tanàna reo dia tanàna mifanarakaraka mandroso ho an'ny Joda ho an'ny Jerosalema. Ka eto raha mitanisa izany Isaia, dia entiny Isaia maneho fa manakaiky ny Joda i Asiria. Manakaiky ny Joda i Asiria mpanjaka, izay fahavalo mahery sy matanjaka indrindra. Ary izany ry havana malala ny zavatra manetra eto. Andriamanitra dia mamela ny fahavalony anakaiky ny olony. Fa manino Andriamanitra no mamela ny fahavalo anakaiky ny vahoaka? Raha ny zava-misy eto no jerena anankiroa ny antony. Ny antony voalohany, avelan'Andriamanitra anakaiky any Joda ny fahavalo matanjaka sy mahery, mba ahafahan'Andriamanitra mamantatra atreza ny fatokian'ireo vahoaka reo ilay fampanantenana nomeny. Satria nampanantena Andriamanitra, taoriana ny fampanantenana dia mamela ny fahavalo anatony sy anakaiky izy. Ary ny zavatra faharoa, mamela ny fahavalo anakaiky ny vahoakany izy, mba ahafahan'Andriamanitra maneho amin'ireo vahoakan'ireo fa Andriamanitra manam-pahefana tokoa izy. Andriamanitra tsy refesy mandidy izy, manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Izany no antony. Arety ihany koa ry havana malala, tsara hiafantarantsika an'izany fa Andriamanitra na dia mampanantena azy amin'ny famonjena, dia tsy famonjena azo moramora fotsiny izany. Tsy ho raisina moramora fotsiny izany famonjena mpanantenan'Andriamanitra izany, fa misy ezaka, misy zavatra andrasan'Andriamanitra, misy zavatra takian'Andriamanitra amintsika eo anatrehan'izany famonjena izay atolony izany. Inona ny zavatra andrasany? Dia miandry ny fatokiana, miandry ny fahaizantsika mametraka ho Andriamanitra ho lay ambony indrindra. Jesosy Kristy ilay mpamonjy nomen'Andriamanitra. Ary raha mijery ihany koa isika ry havana malala amin'ny andininy 3:30 ka hatramin'ny andininy 4:30, eto izay nasehon'Andriamanitra mazava tsara ny famonjena izay ataony. Zany hoe asehon'Andriamanitra mazava tsara eto fa tsy poakaty akory ilay fampanantenana nataony tetsy amin'ny voalohany. Fa eto Andriamanitra manatanteraka azy amin'ny alalan'ny fandravana ny fanjakana Asiriana. Eto amin'ny andininy 4:30 ampitahan'i Isaia amin'ny alakitroka sy ny famaky ny amin'ny fahefan'Andriamanitra sy ny herin'ny fahavalo. Ampitahan'Andriamanitra amin'ny hazo lava ny amin'ny fahefan'Andriamanitra sy ny fahavalo. Ny ala manko na dia mikitroka tahaka nahoana azy, fa rehefa kapaina amin'ny famaky dia ravana ihany no hiafarana. Ary tahaka izany ihany koa ny ala, na dia lava tahaka ny 5 étoiles azy ny hazo anankiray, fa rehefa kapaina amin'ny famaky dia mianjera ihany ny hafarana. Ka nampiasain'i Isaia izany sary izany eto mba hanehoany fa na dia mafy sy matanjaka tahaka nino aza ny fahavalo, rehefa kapain'Andriamanitra amin'ny fahefany dia mianjera, miravana foana.
Ary raha mijery atsika amin'ny Matio 7:20 teo, manamafiny amin'izany fa Andriamanitra manana fahefana io Andriamanitra io ka afaka mamonjy. Amin'ny Matio 7:20 teo milaza i Jesosy Kristy amin'ny 9:20 fa efa nomena ao izy ny fahefana rehetra anan-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataova mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Maneho zany eto fa nomena Andriamanitra ny Jesosy Kristy ilay fahefana tsy refesy mandidy io. Ry havana malala, isika izay manara-dia an'i Jesosy Kristy, efa nomena an'i Jesosy Kristy izay tompontsika sy araintsika io ilay fahefana mahavita ny zavatra rehetra, ka tsy tokony isalasala intsony isika, fa tokony handray sy ino an'i Jesosy Kristy mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Koa mandehana ry havana malala manaova tahaka izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
Hivavaka isika ry havana. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, misaotranao mandrakariva izahay, satria ambaranao aminay mandrakariva ny sitraponao izay tianao iainanay. Misaotra Tompo fa voaranay ny hafatra. Nambaranao taminay Tompo fa Andriamanitra manam-pahefana ianao, ary ny fahefanao Andriamanitra dia mahavelo ny mpanantenananay. Ny fahefanao Andriamanitra dia mahavonjy anay. Eo anatrehan'izany Tompo, amin'ny maha-olombelona anay, dia misy fotoana izahay dia manalavitra izany sitraponao izany. Tsy mahatoky ny teninao, tsy mahatoky ny fampanantenanao, fa laozanay mihodina mahatoky ny zavatra izay noharianao indraindray. Jesosy Kristy Tompo, eo anatrehan'izany rehetra izany dia mahatsapy izahay fa fahadisoana daholo izany. Ary raha misaina izahay Tompo, dia misaina ny zavatra araka ny tanjakay, araka ny herinay sy herin' izay manodidina anay. Fa matetika izahay Tompo efa amin'ny zavatra izay tsy afaka anay, izay vao mahatsaro ny fahefana izay nananao. Mamindra fo aminay Jesosy Kristy malalo, ary maniry dia maniry izahay amin'ny Andriamanitra tsara sy mpamindra fo, be fitiavana anao, ny amindranao fo aminay, namelanao ny heloka tsirairay avy. Ary izahay rehetra Tompo, efa samby nanao fahadisoana teo anatrehanao avy, ka tsy misy afaka hiambo marina eo anatrehanao. Ka noho izany Tompo dia mangataka izay ny hainoanao, ny vavaka izay avoakanay avy amin'ny fonay tsirairay avy amin'ny alalan'ny vavaka mangina. Makasitraka Tompo, matoky manantena izahay fa mihaino anay ianao, ary manantena ihany koa izahay ny amin'ny famindramponao, ny amelanao ny heloka anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy anay, anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amen.
fitiavana malala Andriamanitra tompontsika io dia Andriamanitra mihaino ny fifonantsika koa raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ary ny teny sy famelan-keloka omen'ny tompo antsika. Oy ny tompo, fitiavana mandrakizay no ny tiavako ianao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao, no ninarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hidirana ahy dia manindry fo ny aminao aho, koa ambarary fa voavela ny elokarero ny anaran'ny masina. Alleluia, midiran'ny tompo. Amen. Sambatra ny olona zay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Marina tokoa Andriamanitra ary maminay ny alehibe ny fitiavana zay tsy takatry ny sainay nefa ivelomanay isan'andro. Andriamanitra mpanjaka malaza ianao, lay mahery indrindra ka ny fidirana entinay eto Tompo angatanay ho raisinao. Isaoranay anao ny amin'ny famindram-po sy famelan-keloka zay nanavaozanao fihavananay aminao. Eo anatrehan'izany ary Tompo, dia say tokoa zay ankehitriny zao, manatona anao ny amin'ny hetahetan'ny fonay tsirairay avy reto, miantoraka aminao zahay, manandratra ireto vavaka fangatanay ireto ho eo ampelatananao.
tsy miafina aminao tompo ny fiainan'ny reto vahoakanao amanarivony zay manatrika eto reto zao. Misy amin'izy ireo tompo o ny gejeny olana anao any izay atoniny ankehitriny no angatanay hanafaka azy amin'izany. Ny marary tompo o sitrano jereo amin'indra fonao, ny tsy manana toloro izay rehetra mangetaetany amin'ny fananan'asa dia anao no angatanay hamaly etaetany tsirairay avy amin'izay. Eo ihany koa tompo ny asa fivelomany tsirairay avy reto. Anao no mahafantatra izay rehetra ifikirany sy ilofosany anafatatra hamelomana ny tena, hamelomana ny ankohonana eny fanadihatra amin'ny fianakaviana kory aza. Jesosy Kristy io Andriamanitra manapaka amin'ny fahefanao tokoa ianao, ka angatanay mba hamaly hetaheta ny tsirairay avy reo. Tsaroanay ambavaka ihany koa tompo ny sekoly FJKM zay nalahatra ao anatin'ny perikopa ho amin'ny fitondrana mbavaka androany ity. Mivavaka zay ho an'izy re tompo, ireo mpandrarara entana petraka ao anatin'izay dia anao ane tompo no hanafy heri-tanjaka fahasalamana, ary indrindra zo tompo sy fitokina aminao anatanterahany ny asa ao anatin'izay. Ireo mpianatra rehetra ihany koa manomboka amin'ny ambaratonga ambany ka hatramin'ny ambony indrindra dia tafio heri-tanjaka avy aminao, omeo fahazotona amin'ny fianarana, ampitomboy fahalalana, ary tsy miafina aminay ihany koa tompo ny amin'ny reto vahoaka ankizy ao anatin'izao fiangonana izao ankehitriny izao. Ireo ankizy miaino izao manaraka izao fiaraha mivavaka izao ihany koa mitambazotra, araka izay manandrify atsirairay avy tompo, izay rehetra iriny de tantera ho aminy. Tsy adinonay ihany koa ny mivavaka ho an'ny timpanimponao Révérend Docteur Mikael Rakotozafy, ny amin'ny fifidianana ho azy ho mpanompo mahatoky ianao hatramin'ny fahafatesana. Tsy miafina aminao tompo ny asarotry ny asa fivezivezena eo ny fandaminana maro samihafa eo amin'ny fiangonanao, eo amin'ny sahany FJKM ihany koa. Raha ny hery maha olombelona azy tompo de mila tsy ho vitany zany, kanefa matoky ny herinao Jesosy Kristy ilay efa nandresy fahafatesana, ary tompo ny hery sy fahefana any an-danitra sy ety an-tany izay efa hamaly sy hitarika azy amin'ny asa zay anirahanao azy araka ny tena hoe momba ny mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapiran'ny zao tontolo izao. Eo anatrehan'izany tompo tsy miafina aminao ny fanomanana ny jobily volafotsy zay ho tanterahina tsoatsy. Andriamanitra tomponay io, anao ane no angatanay hahatanteraka izany, ary indrindra hanome fifaliana izy mianakavy ao anatin'izay, ka mba ahavitany hatrany ny asa nanirahanao azy. Matoky izay tompo, na izay tsy voataky ny vavanay ara, nefa mahasoa anay vahoakanao reto dia ho tanterahanao aminay izany. Ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpiaino vavakany no angatahanay anandratanay izany vavaka fangatahana izany. Amen. Ry havana malala, andehary isika hiaraka anambara ny fanekempinoana nikeanina, na ny fanekempinoana laharana faharoa ao amin'ny liturgia manao hoe: isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa ampanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo ray, zanaka lay tokan'Andriamanitra, nateraka talohany ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no naharina izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony marivo de tonga olona izy, nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika. Tamin'ny nanapahany Pôntio Pilato izy, maty izy ka nalevy, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tany ankavanany indray, avy any avy indray amin'ny voninahitra
hitsara ny velona sy ny maty ary ho mandrak'izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome izay avy amin'ny ray sy zanaka ka hitsaona sankalazaina miaraka amin'ny ray sy zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany, isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambarany apôstôly ary manerana izao ndro zao. Isika manaiky ny batisa famelan-keloko sady manerana ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Misy reto namantsika reto manolotra ny tenany handray ny sakramenta masina. Ny ira voalahatra 820 ny andininy voalohany ny horaintsika dia hitsangana amin'ny alitara masina izy ireo. Pivaliana ndraisitsika reto avantsika reto manolotra ny tenany handray ny sakramenta masina dia ny sakramenta ny fanasan'ny tompo izany. Vavolombelon'ny fanekena ataon'izy reto isika ary isika mpanay fanasan'ny tompo rehetra dia miomona ary manavao ny andro nanaovantsika ny fanekena masina koa. Efa nampianarina ny filazantsara izy ireo ka atolotra ankehitriny mba ho amasinina. Ndeha isika hitsangana hangataka ny fanay masina. Ivavaka isika. Ry ray mandrakizay eo, misaotra anao amin'ny fonay manontolo zahay. Sitraka mantsy ny nanome toky anay faniteny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza na iza no antsoiny ny fitiavanao hanatonanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo, neny ny fanambaranao zay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao zay ka nangataka ny hirotsahan ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsara anao izy ireo ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ireo amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokoa sady Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy ireo ka afaka isafidy ny lalan-kalehany ka amin'ny lalan-kizorany dia inreto ary izy ireo tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry tompo mba enoy re nivavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy ireo. Resy koa izay rehetra anio ho amin'ny firaisana aminao fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay izany. Ho azy ny mandrakizay no voninahitra. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Orintsika ny teny fanorenana izao fanokarana izao. Todika aty ianareo. Io ny tompo, izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny aina monjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka, oka izy andamy tenana sy tondrany azy fijaliany ka hanaraka. Fa na izy ny tamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na izy navery ny ainy ny amiko dia azo izany. Fa inona monso azo ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, inona nomeny olona ho takalo ny aina? Amin'izany
na izy nanao ny sitrapony raiko izay nandanitra dia izy ny raha lavo ka nabavo ka reniko ary amin'izay nazovonazovona anaiky amin'ny atrehan'ny olona ekeko kosa izy natrehan'ny raiko izay anandanitra fa nazovonazovona am-da eo natrehan'ny olona ho lavo kosa izy eo natrehan'ny raiko izay anandanitra. Amen. Misy fanekena ilay ny fiangonana aminareo valinareo araka izay sitraky ny fonareo. Ianareo va min'Andriamanitra paratsika sady raintsika nandanitra izay tiantsika ka nanomeny Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Minany Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho amin'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mamonjy va ianareo. Moa ianareo manaiky ho amin'ny tenanareo ny fanekerany tamin'ny batisa izay efa nandraisanareo ny fanomezan'ny fanamasina ka mizotra amin'ny lalana fiainana Kristy aminy ka hiezika ianareo ho tian'Andriamanitra hankatony sitrapony ahatsiaro ivavaka sy hamaky baiboly hamonjy fanompoam-pavahana sy fanasamin'ny tompo izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Voakarinareo hitodika amin'ny fiangonana hanamafampahabe maso izany fanekenareo izany sady hanonona ny anaranareo. Izao Rasolofo Tsiaro Irina Landy. Izao Rasolofo Anjara Etrikina Tantely. Dia manaiky sy mino fa i Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy. Voavelany ny eloko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny hotisy hanompo azy amin'ny foko rehetra. Dia nanapa-kevitra ao ny handray ny fanasan'ny tompo izay anehon'ny mino ny fanekeny ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa nisoratra masina no nambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa ezaka ao eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny andinika azy dia azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toriteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandronan'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako. Ary ezaka ao ampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanipoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hantanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre ianareo Andriamanitra ary matoky azy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Rasolofo Tsiaro Irina Landy. Rasolofo Tsiaro Irina Landy. Noho izany fanekena ataonao teo izany dia amin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia mitsodrananao izay. Manamasina anao izay ka mandray no isany momba ny tenan'i Kristy. Asainainao indray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ratsy to izay efa niantsona latamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorina anatoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahamoram-panahy mahiresy sy mahatanjah fa amin'ny tompo mombanao. Rasolofo Anjara Itokina Tantely. Rasolofo Anjara Itokina Tantely. Noho izany fanekena ataonao teo izany dia aminarin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia mitsodrananao izay. Manamasina anao izay ka manokana anao mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay anao indray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra raitsy to izay efa niantsanao laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorina nampitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana mahiresy sy mahatanjah fa amin'ny tompo mombanao. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao zahay no ity orany menao ty zay nanatanterahanay ny fanokanana reto mpanomponao reto. Apetraka eo an-tananao ray eo izy reto zay vao nanamafy ampahabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray no niantso azy koa namaly izany antsonao zany izy reo. Ta io ny fanapahan-keviny toetra amin'ny fitokinanao ka mba omeo azy ny hery haharetany amin'izany noho ny fanahinao masina. Ianao ihany no aoka hanomana azy hanatona ny latabatra ho masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, ataovy matanjaka ny finoany mba tsy ho azy ozongozonina ny fanantenany.
ary ampaherezo ny fitiavany ihany koa. Aoka ifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ireo ka hiasa lalandava mba hitomboany amin'ny fahalalana izany ary isehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asanao mahatoky. Mivavaka aminao izay Tompo mba omeo anay rehetra koany handroso hatrany amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandraka izay fanampana ny tenainao ho an'ny zanakao. Eno izahay reny famindram-po faminaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay ndoentinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpanevana zany tompo vaovao tany mafy ny ananareo mba tsy siaka ny satroboninahitra reo. Mandehany amin'ny herin'ny faherezan'ny tomponareo mitomboa amin'ny fifaliana, ny fanantenana, ny fahamoram-panahy. Amen. Ny hiran'ny fikambanana katekomenina manaovantsika ny rakom-pisaorana. Yarakarakany androsoanay anao ny asanao raha no atsapanay varomitra aminay finitraminay ko lay satana ratsy lay belolopo lay favalony asanao riratsy to nozay wafani manakananay sianupanazay maniyamanitray deumandrakizay ramubanyasana ekenayatao naizubelaza nieni netula manyanani enimu enambava sampu idudanaotesoti tapianai uniasanauna Barakarakani turianay anao tukuteso no itumbuanay eri finuna minha você tuktikanusa je não eti manjesi le debuli feti satana mangi bana ambusisi
Ira 3:50 raha tsy diso a ny fondahara. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Dia ho aminareo rehetra ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny raharahan'ny fiangonantsika. Araka ny efa fantatsika heriavana dia manana ireo mpitandrina amin'ny zatra raha misa 3 isika izay avoaka amin'ny volana Jolay ho avy izao. Koa entanina isika mpianakavy finoana amin'ny fanohanana azy ireo. Afaka manantona amin'ny vantana ao amin'ny braon'ny mpitandrina amin'ny zatra raha na ao amin'ny braon sekretariat mandray ny andindininy mahakasika izany. Isaorana ny tompo fa totosa soamatsara ny lakamisy zoma lasa teo ny fiofanan'ny dekona sy loholona teto amin'ny SPIA 19 no tanterahana izany teo amin'ny FJKM Analakely 5:20 ny teto amintsika no tonga nanatrika izany. Ampiomanina sady antsoina ny tompon'andraikitry ny sampana sy ny fikambanana rehetra mba hanatrika ny fiofanana izay ataon'ny mpandimbolan'ny fiangonana eto amintsika ho tanterahana izany ny sabotsy 4 Jolay maraina manomboka amin'ny 7 sy 17 minitra tsy diso. Isaorana ihany koa ny tompo fa totosa soamatsara ny sabotsy lasa teo ny fanokanana ireo mpiandry misa 7:20 tao amin'ny FJKM Ambotra Rahaba azafady. Isan'ny notokanana tamin'izany ny mpitandrina amin'ny vady mizatra raha eto amintsika. Avy amin'ny komitiny Jobily volafotsy mpitandrina Dr Rakotsafy Mikael Mivady. Ho tanterahana amin'ny sabotsy 20 Jona ho avy izao ny sakafon-jobily ho tanterahana izany eny amin'ny Excellencia Ambohimanga. Isaorana ny tompo riavana fa efa lany tanteraka ny fanasana mahakasika izany. Ny angatahana amintsika mpianakavy finoana dia mba ny hitondram-bavaka ny asa rehetra ho tanterahana mahakasika izany. Misy ihany koa ny fiara iombonana ho an'ireo izay manana fahasahiranana ho an'ny fandehanana eny iangaviana mba hanantona ao amin'ny braon sekretariat na manantona ny Tati Monique ao aorian'izao fitaom-bavaka izao. Amin'ny alahady herin'ny anio ihany koa no anatanterahana ny vonjobily eto amin'ny fiangonantsika dia angatahana ihany koa isika mpianakavy finoana hitondram-bavaka izany. Vaovao avy amin'ny sampana avy amin'ny sampaty ho tanterahana anio tolakandro eto amin'ny fiangonana manomboka amin'ny 2 ora sasany ny fitondranam-bavaka ireo zanaky ny fiangonana izay hiatrika ny fanadinana amin'ny taom-pianarana 9 sy 2 arivo ity. Koa saina ny mpianatra rehetra ny ray aman-dreny ny sampana rehetra
ho tonga hiara-iombavaka ny amin'izany. Isy ny asa sy fampaherezana izay irahana amin'ny sampana fifoazana. Avy amin'ny sampana sekoly Alahady, miverina ny ratsanatany-ketsa anio hariva amin'ny 3 ora tolakandro. Ampasivy ny hatrany isika fa ny Alahady 20 Jona no anatanterahana amin'ny fanadinan'ny sekoly Alahady Foibe. Koa entanina hatrany ny mpianatra rehetra mba hanao ny famerenana mahakasika izany. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganantena maty no ampandrenesana ianareo ny fidimandry ny havanay Raharsoa Beby Yvette rehefa ny vahiny 7 taona teto an-tany ny Alarobia 10 Jona 2024. Ny zanany Njaratiana Dani Frankis Jenny Mianadahavy. Ny safiny Rafozany Raitapoam Raitapoam vadiny ny fianakaviana manontolo ny FJKM Manoisoa fitiavana Anjevakara ny chapelle militaire Ampaibe. Nofiny dia hiala amin'ny trano lot de V 118 Ampandrana Besarety ny sabotsy 13 Jona amin'ny 7 ora maraina hoentina any an-tany-drazany Iravondrina. Ny Alahady 14 Jona kosa dia hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fampaherezana fianakaviana ao amin'ny FJKM Manoisoa fitiavana mialohan'ny nametrahana azy ao amin'ny fasan-drazany ao Iravondrina ihany. Efa niady tsara aho nahatanteraka ny fihazakazanao mitahiriny finoanao. Timoty 2:4 ny andininy 7. Ny famangin'ny fiangonana dia ho tanterahana rehefa tavaverina ny fianakaviana. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganantena maty no ampandrenesana ianareo fa ny malalanay Randria Masonoro Jauna dia natsony ray ody any aminy ny 12 Jona teo amin'ny 17 taonany. Ny zanany Randria Masonoro Nalsoa, Randria Masonolo Solondrianaly na Indrina ao amin'ny Estike. Ny taizany Raitapo aminy, Raitapo amin'ny vadiny, fianakaviana manontolo, ny mpitandrina sy ny FJKM Ankady Valala Feizoro, ny fitaizam-panahy protestanta ho an'ny folo Alanda chapelle militaire Paibe, ny fokotany Anjakaviro. Ny nofiny dia niala tao amin'ny lot 229 Bisy Ankady Vato, ny sabotsy 13 Jona tamin'ny 7 ora maraina, ary nentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny FJKM Ankady Valala Feizoro alohan'ny nametrahana azy tao amin'ny fasan-drazany tao Ankady Valala ihany. Tsy ho takatry ny saiko izay rehetra lahatra ao ny angatahako raiko aoka ao atoky anao. Firarany fanampiny 2:30. Ny famangin'ny fiangonana dia efa totosany zoma lasa teo ary ny fianakaviana dia nanolotra fararakitra ho fanohizana ny asan'ny fiangonana. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganantena maty no ampandrenesana ianareo fa ny malalanay Rakoto Mamonjy Ambintsoa Hobvoangy dia natsony ray ody any aminy ny sabotsy 13 Jona 2024 rehefa ny vahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Andrianjakamanana Fidinirina Erimanantsoa, ny zanany Andrianjakamanana Safidy Mahery Nomena. Ny reniny ny solondreniny ny Raitapo aminy, ny Raitapo amin'ny vadiny, ny fianakavimbe, ny fokotany Ampantson Manandrariny, ny fokotany Anjanahary Dezaine, ny fiangonana chapelle militaire Paibe, ny mpitandrina sy amin'ny fiangonana FJKM Vodivato fanantenana, ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Mangatokana fanantenana. Nofiny dia hiala amin'ny tranony loge 233 Ampatson Manandrariny ny alatsinainy 15 Jona amin'ny 7 ora sasa maraina ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FJKM Vodivato fanantenana mialohan'ny hametrahana azy ao amin'ny fasan-drazany ao Vodivato ihany. Sambatra maty izay maty ao amin'ny tompo. Apokalipsy 4:12 ny andininy 17. Ny famangin'ny fiangonana dia ho tanterahana anio maraina aorian'izao fanompam-pavahana maraina izao. Teto izay indray ny raha fiangonantsika ry havana voninahitra ao an'Andriamanitra ireriana. Ireo mpiomana ho mpitandrina zany a, izay mbola tsy mpiandry zany a dia tokanana mpiandry amin'ireo efa mbola mianatra. Fa rehefa mivoaka rian-tsahamanitra na Andrainarivo zareo a dia efa mitambatra ny vocation maha-mpiandry azy a sy maha-pastera azy. Zany hoe ny pastera zany tsy tokona ho mpiandry tsony fa efa mitambatra ao. Sady ny tikany teny hoe pastera dia mpiandry ihany ho an'izay tsy mahay ny teny hoe pastera. Mpiandry na berger ny dikany hoe pastera zany
teny trany tady fa ny teny hoe pasteur dia tsy tenina fiangonana taloha fa teny grika satria ny mpanjaka grika rehetra dia mpiandrondro avokoa dia taminy nakana ny teny hoe pasteur zany dia i pasteur Simonela mivady zany a isan'ny tokanana tamin'ny sabotsy teo miangavanareo mivady mba joro eto zany a raha zokony koa tsy manaiky fa manaraka ny ondry a hivavaka isika misaotra anao zay tompony amin'ny fahasoavanao zay nanokananao reto zanako reto ho mpiandry ary zany dia hitambatra mampitandrina azy rehefa mivoaka izy ianao Andriamanitra no nanamasina azy ireny no angatahany hoe menao ny hery sy fahefana tanterahany zany asa zany mandrakariva hiandro ny ondronao a naiza naiza misy azy ireo a ary hitady ny very ampahirezo izy amin'ny zavatra rehetra ary ny faranao amin'izy ireo dia amin'ny anaranao no anonana ny fiadananao sy arabanay azy ireo no ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Dia manasa antsika birao ny fiangonana Filoamboninahitra nisy olon-teny satsapana hiaraba azy ireo miaraka amin'ny vadiny mpitandrina. Mirary soa anareo. Misaotra ny tompony fahavitany ny fanofanana ny décone nationaly ny anjarany arivo avaradrano ny tapany voalohany dia natao tetsy Analakely teo amin'ny arivo teo nisan'ireo. Ny tapany faharoa avaradrano dia atao Antsara Fara Sabotsinamena eo amin'ny 2 arivo no andrasana amin'izy ireo. Mitohy ihany ny fifanana manery Madagasikara efa ikely dia isasaka ny synod-d'apartam na vitany azy mandritra nyity volana Jona ity. Amin'ny volana Jolay mankany dia ny antsasany amin'ireo indray zany no enjehina amin'ny fiofana amin'ny décone. Ny tokony ho izy zany ny mpitandrina trano no chef de centre amin'ny rehetrarehetra ireo fa sainga tsy araka ilay izy dia tsy maintsy mba mamindra andraikitra amin'ny mpampiofana sy ny mpitandrina hafa zany amin'izay. Dia ny anjaroan'ny vato zao amin'ny volana O zany miaraka amin'ny Tananarivo Andrefana ny mahitsy nanaovany azy eo amin'ny 4 arivo zany eritreretin'zareo décone ho tonga amin'izany ataon'jareo mikianja be ao mahitsy ao dia mitondra mavaka trano tsika riavana ary misaotra ny chapelle fa tonga maro tany isika chapelle militaire. Ny amin'ny fanofarana mpitandrina zany naverina 5 taona zany satria pasteur koa zany tompona andraikitra ny rehefa fanofanana zany amin'ny fitsika dia izy ny tompona andraikitra n'ilay izy. Averina 5 taona ny fifanan'ny pasteur dia miverina misy première année tamin'Anarivo raha mahatsiaro nareo dia efa nisy teo amin'ny 4 taona teo tsisy première année teto tamin'Anarivo
dia averina zany manomboka amin'ny taona ho avy ny mandray première année zany a mandry tsara Ambatondrazaka Fianarantsoa ary eny vato zany ianao raha hianatra klasy mandry ary vato zany raha hianatra pastera zany a manomboka mandray première année zany io amin'ny taona miditra io zany a ny eny vato zany. De ny CT Sefala de itombo 3 taona zany a no ny fahasarotan'ny fitaizana ka volume horaire no enjehina zany satria tsy mitovy eran'izao tontolo zao ny fianarana Sefala fa manaraka système LMD zany satria ny any andafo zao ohatra tsy afaka mihaona matetika izy ireo a de mety ataony regroupement ny azy zany de ny anazy zany mety vita anatin'ny 2 taona fa tsy 3 souple zany le izy zany a fa 3 taona farafahaelany satria 100 ora isa-taona no enjehina de misy olona zany hianatra indroa de 2 taona zany ny azo ny vitany fa rehefa manao normal izy vao 3 taona sa ny fitaizana sy ny fiofanana amin'ny olona amin'ny tena zava-dehibe zany isy fiofanana ho an'ny sampana rehetra zany hoe zany rehefa kelikely ato zany a tsisy mahazo mandray ndraikitra ato amin'ny FJKM raha tsy niofana ka na ny mpiandraikitra sampana zany a isy formation ho azo ireo zany manomboka amin'ny herintaona zany mpiandraikitra skoto ianao tanora ianao sy ny sisa hivoaka amin'ny centre io zany ianao fa mandeha tsikelikely le izy zany hoe ny olana manko zao ny olana ohatra hoe sampana Dorcas le olana na sampana tanora tsy mbola niofona akory izy momba zany sampana tanora zany na momba ny vehivavy ahoana tsara ny momba ny vehivavy ny toe-tsainy ny maneran-tany sy ny sisa nefa izy voatendry tonien'io président amin'io mbola mitsapatsapa eo izy teo efa taona no izy tsy mbola mahay an'io a tsy fidin'ny olona tsony amin'ny herintaona de tsy lany izy nefa izy mbola nianatra tonga naina anankiray mbola hianatra koa le teo koa de avao tsy lany koa izy amin'ny taona manaraka satria de misy tataonement izy nareo le izy aveo fa le olona zany tokony mahafantatra ianao hoe inona tsara moa ny tanora sy ny toe-tsain'ny tanora ahoana ny fitondrana an'io vao mitondra an'io ianao tahaka izany koa ny amin'ny skoto a ny skoto efa manana an'izany ela manko fa ahoana ny sampatia mahasampatia azy ireny ao de ny vokovokomanga amin'ny Dorcas ny takan'izany a nisy sekoly eo amin'ny Sefala zany ho sokafana atao hoe ho an'ny mpiandraikitra sampana zany de mandeha tsikelikely eo zany le izy tahaka izany koa ny samy efa nanomboka ny mpampianatra sekoly alahady a zay tsy mivoaka amin'ny sekoly io zany tsy mahazo mampianatra sekoly alahady de efa mandeha tsikelikely zany io a de tsika zany mahafantatra mialoha foana hoe ahoana natao hoe fanofanana zany de zay zany mahatonga hoe tsy misy olona tsy niofana mandray ndraikitra no sarotry ny fitaizana zany de mangataka atsika tonambavaka trany a ny fanavaozana zany a ao anatin'ny zavatra ngeza be zany ataony FJKM anatin'ny 4 taona de fampiorenam-pinoana amin'ny tanany ankavia de fampamokarana amin'ny tanany ankavanana efa tokony eritreritra zany ny sampana ny fiangonana hoe inona ny fampamokarana tao manoloana ny firenena fa tsy hoe gâteau cake fe foana zany cake de varotra bie de cake fa tokony fitadiavam-bola maharitra ny ampianarana tamin'ny fifanana tao misy fiangonana anankiray eto io fiangonana io zany a ny zavatra ny dininy tsisy rano manodidina eo indrindra fa zao hiditra maintany lasa izy niantso an'ireny sinoa reny a mpanao lavadramy de ny lavahany zareo ny tokotanin'ny fiangonana ka misy rano de rehefa ny lavahany io ny olona rehetra teo zany a mantsaka rano ao a de mandoa vola de fidiram-bola ho an'le fiangonana zany a de milahatra mantsaka rano ao hita amin'ny tanoran-jareo le izy a de nanamboatra kalesa le tanora de naofany tamin'ny ankizy tsy mananasa manodidina le kalesa ohatriny ny esaky ny bidon a ny entin'ny rangaha de nantsasaka io miditra amin'ny kesin'ny tanora de nanamboatra kalesa mampolony zareo a maro a mandeha mitatitra rano etseroa manatitra mikomandy amin'ny telefona firy bidon jaune any ianao de io vola io niditra tamin'ny STK ny faharoa io fiangonana ihany STK ny zareo nanao lafort ny tokotanin'ny mpiangonana manomboka izao zany ato ihany ny mividy mofo ny fiangonana de ny Dorcas ny zareo a ny antso enjenera nampianatra zareo savony
tsisy mividy savony raha tsy amin'ny dorcas. Dia ny dorcas njareo efa tsy mpanao keky koa amin'izao fa mivarotra savony. Ny eselikeny zareo a nahita an'iny a sy ny sapati zany a lasa zareo ny ompo kisoa. Isaky ny fetim-piangonana ao ihany mividy kisoa. Ina kisoa za o ihany satria zareo moa tsy adventista dia tsy maintsy ao mividy kisoa. Dia efa tsisy an'ireny milahadahatra ao velany reny amin'zareo zany a afa-tsy ndray mandeha isan-taona amin'ilay sampana. Resaka fampamokarana zany ny voizina amin'izao satria ny firenena zany a raha tsy miainga amin'ny fiangonana zany ny fahatongavan'ny saina dia eo foana ilay firenena. Dia ny sampana amin'zareo zany efa tsy miady larina amin'ny troate fanrirotra mafy eo izany manao keky amin'izao dia pipa efa tsy zany tsony amin'ny fiangonana io zany a fa manana an'izay zany zareo rehetrarehetra. Dia tokony efa eritreritra koa zany tsika hoe inona ny azo atao zany a amin'ny fampamokarana zany. Saotra ny tompontsika ny amin'izany. Ireto avantsika rehetra manolotra an'izany amin'ny sakramentan'ny batisa. Zazakely randrian'ny rina toaina faniritsoko sy randrian'ny rina ny aiky fanomezatsoa Josefa atolotry ny ray aman-dreny randrian'ny rina tokony aina tiana sy raha kotoanosy asony aina andriana valina. Raha ao izy ireo manakabo dia hitsangana. Ireo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Saotra tompoko. Fanamasina fanambadiny amin'ny heriny raha kotondra vao rasolindrina eritiana sy raha kotondra zaka rojona valina vanikaela. Mbola anambanivohitra zareo raha tsy diso mbola anambanivohitra. Dia mitondra mavaka azy ireo isika. Iroso amin'ny fanoratena amin'ny alalan'ny rakitra isika. Dia koa nandamina antsika amin'izany ny antoko-pihira hira ao anatin'izany. Saotra tompoko.
misy ny famangina manjoro efa avy eo a indrindra fa nareo anatin'ny komitiny jobily a araka ny fandaminana dia izay tsy mankary amin'ny excellence azy zany a mba miaraka amin'ny famangin'ny fiangonana satria mpikambana ao amintsika ny namoy vady horaintsika ny hira mialoha sy aorian'ny sodrano. Tainareo mivoaka ny tokantranonareo ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisana amin'ny fanamasina hitantana anareo. Amen. Oh
efa nomenay ny fahefana rehetra anandanitra sy aty an-tany ko mandeha aminy ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny zanany ary ny fanahy masina dia mandehana amin'ny fifalian'ny